Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refi Androndra kely dia manatitra ny arahaba ho antsika tsiraray avy izay manaraka ity fandarana ity indray ny tenako androany. Mirary isoanao any koa ary mitsodrano mba ho tahin'Andriamanitra eo am-panarahana ny afatra avy amin'Andriamanitra amin'izao maraina izao. Ny voninahitra ne ho an'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanamasina irery ihany. Ary ho tonononao aminao kosa ny fiadanan'Andriamanitra sy ny fitahiny ary ny famindrapony. Koa isaorantsika lehibe tokoa i Tompo Andriamanitra io ny amin'ny nanomezany antsika indray ty andro androany ity, sy ahafahantsika mifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Koa miantso anao ary manasa anao amin'ny anaran'i Jesosy. Na aiza mety toerana ahitanao ity fandarana ity, de hoy aminao hoe arao hatramin'ny farany ny fandaharana. Matoky atsinona fa tena programan'Andriamanitra mihitsy ary fotoanan'Andriamanitra izao amonjeny anao mihitsy ao anatin'ny olana, ao anatin'ny zava-manahirana, ao anatin'ireo ady izay mahavery hevitra anao amin'izao fotoana izao. Programanao iaho, ny hitahinanao, amonjenanao ka natonga anao ahita sy andrea ity fandaharana ity. Ka andehantsika ary iroso avy hatrany amin'ny alalan'ny afatra. Ka androany de hitondra lohahevitra anankiray manao hoe mahay mamaha ny olana rehetra misy eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Averiko tsara ilay lohahevitra. Mahay mamaha ny olana rehetra izay misy eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Anamafisako zany lohahevitra izany aza de andehantsika hijery tenin'Andriamanitra iray amin'izao fotoana izao ao amin'ny bokin'ny Genesis toko 2:30 vakitsika eo amin'ny 14 ary faranantsika any amin'ny 10. Genesis toko 2:30 de eo amin'ny 14 no vakitsika voalohany ary faranantsika any amin'ny 10. Zao no vaky ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ny niaonan'i Jakoba sy Esau. Ary nandefa iraka Jakoba ieloha azy ho any amin'ny Esau ralahany, ho any Seira tanin'ny Edoma, ary nanome teny azy izy ka nanao hoe izao no lazainareo amin'ny Esau tompoko, izao no tenin'ny Jakoba mpanomponao. Efa nivahiny tany amin'ny Labana aho ka nitoetra tany mandraka ankehitriny, ary manana omby sy boriky sy ondry amanosy ary andevo lahy aho, de efa mba naniraka hanambara aminao tompoko lahy ihany aho mba ahitako fity eo masonao. De niverina tany amin'ny Jakoba niraka ka nanao hoe tafahoana tamin'ny Esau rahalanao izahay, ary izy koa de avy hitsenanao mitondra 400 lahy. De natahotra indrindra Jakoba ka poritra de poritra, de nozarainy toko 2 ny olona izay nomba azy mba amin'ny ondry amanosy sy ny omby ary ny rameva. Fa hoy izy raha tafahoana amin'ny antokony anankiray Esau ka mamely azy, de andositra kosa ny antokony anankiray. Ary hoy Jakoba: Andriamanitra Abrahama raiko sady Andriamanitra Isaka raiko dia Jehovah izay efa nanao tamiko hoe mody any amin'ny taninao sy any amin'ny havanao de anao soa aminao aho. Dia tsy mendrika eo nahazo na de kely akory aza aho tamin'ny famindrapo rehetra sy ny famarina rehetra izay nataonao tamiko mpanomponao, fa tsy nitondra na inona aho afa-tsy nitehako ihany fonita ity Jordana ity, nefa efa tonga toboroa aho. Avy amin'io afatra lehibe izay azo lazaina hoe tena mitondra fandresen-dahatra mampahery no antsika manomboka izao afatra izao. Araky izany lohahevitra de izany de tomboko ianao androany ino soresy lahatra mihitsy fa tena mahay mamaha ny olana rehetra izay misy eo amin'ny fiainantsika io Tompo Andriamanitra io. Anisan'ireo olona mety misedra olana lehibe ve ianao amin'izao fotoana izao? Mety tena ao anaty olana angambany ianao zay mahita ity fandarana ity.
ao anatina olana saribahana ve mety efa nikaroka vahaolana tetsiteroa ngambany ianao nefa to tsy mety tafavoaka mihitsy efa nanao zay faraherinao ianao efa niezaka tama olombelona anao ianao mety nitady tetsiteroa iaho fa mety tsy nahita mety tsy natsapa vahaolana mety tsy tojo zany mihitsy ve androany hoe tao amin'Andriamanitra io olanao io fa manana vahaolana lehibe omenanao i tonga zany de aprisieko ianao ty am-piandohana hoe tao amin'Andriamanitra le olanao atero ao amin'Andriamanitra le olanao fa manana vahaolana lehibe amin'ny olana zay sedrainao io tokoa ny tompo Andriamanitra mantsy de efa nilaza fa ain'Andriamanitra tao ny zavatra rehetra tena ainy atao ny zavatra rehetra zany hoe anisan'izany de ny mamany olana misy amin'ny fiainan'ny olona anisan'izany ihany koa de mamontsy ny olona zay ao anatina olana ain'Andriamanitra ny manao an'izany ain'Andriamanitra mamaha zany olana misy amin'ny fiainanao zany koa izay indrindra ny tomako anao androany hoe efa mety efa mba nandeha tetsiteroa ianao nitady vahaolana tamin'ny olana mety metraika amin'ny fiainanao fa mety tsy nahita angambany ianao hoy aminao androany andao hoetao amin'Andriamanitra andao aingana tena iankina amin'Andriamanitra manoloana zao olana misy amin'ny fiainanao zao tsy vitsy koa ny olona ankehitriny no manana olana lehibe eo amin'ny fiainany manana olana saribahana be de be reo olona very hevitra tapidalaka le arabaky teny hoe tsy hitako tsony zay atao tsy hitako tony zay hevitra mafy ny zavatra atrehako ary hitarainanay aman'olona ianao to tsisy ninina azo ny olona tao hiaritra irery an'le olana ianao to kivy sy ketraka ihany ianao ary ndraindray azy de ohatrany efa hitarika ny sasany hatrany anaty famizam-po hatrany anaty fakoviana ny olana misy eo amin'ny fiainana zay indrindra no antony anambarana aminao androany hoe mamahay tena mahay mamany olana rehetra misy eo amin'ny fiainanao Andriamanitra mety tsy hainao na mahan'le olana mety tsy hainao any koa nitady vahaolana tam'le izy na mety efa niezaka ianao fa tsy tafavoaka mety nentinao tany aman'olona ihany koa le izy fa tsy hain'ny olona ny namonjy anao to ny sasany ary mety naneso anao indray ny sasany ary mety nome anao indray ny sasany mety nandatsanao mihitsy angambany manoloana an'le olana zay nitranga teo amin'ny fiainanao hoy aminao androany inona le olana mavery hevitranao ankehitriny inona le izy inona zany olana zay to ohatrany hoe mahavaky ny sainao mahakivy anao tsy ahitanao tory andro manalina izany mety efa ngambany ianao am'izao fotoa zao hoe mampino tena arabaky teny ve hoe mionona zay ngambany ny anjarako fa hoy aminao androany tsy anjaranao mihitsy ny hoe hipetraka ao anaty olana mandra-pahafaty tsy ho anjaranao ane ny aino anaty fahoriana mandava-taona tsy anjaranao ane ny aino anatina hoe tsy vavanona pity tsy vavanona tokantrano tsy vavanona kareny tsy anjaranao zany fa aza miteny an'izany ny vavanao androany aza manaky ionona am'izany fotsiny ianao hoe zay angambany anjarako mazava ny ambaran'ny baiboly hoy ny tompo Andriamanitra manao hoe tsy sitrako izy ny mampahory na mampalahelo ny fiainany zanak'olombelona tsy sitrako izy Andriamanitra midika izany fa tokony anova ny fisainatsika isika ahoana tokoa zany ny anekena ahoana koa ny inonako hoe zay tokoa ny anjara ry havanao izay manaraka izao afatra ny tenin'Andriamanitra izao mety tsy hain'ny olona tokoa na mahan'le olana na ianao tenanao aza tsy naina mahan'le izy fa hoy aminao androany inona le olana mavery hevitranao ankehitriny momba fiainam-pitiavanao ve mety hovadika taminao ny olo tianao na ny namanao akaiky mihitsy namadika anao ka lasa manana olana ra-pitiavana ianao betsaka mantsy ny olona niona tamiko tato ato ohatr'izany mihitsy hoe ny olona akaiky azy namany izay akaiky azy indray no nivadika taminy ka lasa niaraka tam'le olo tiany na le olo tianao mihitsy ve am'izao fotoana zao mety hoe lasa niaraka tamina olo-kafa indray nefa nefa mbanikasa ianareo hivady na efa niaraka amataona ny vitsivitsy ianareo ankehitriny anefany rafy zany fiainam-pitiavanao zany ary mahatonga anao mety tena ao anatina alahelo ao anaty fakoviana ao anaty famiza-po am'izao fotoana zao mety izany ve ny olanao ankehitriny sa ny vadinao mihitsy ny maditra ao tokantrano ka mijangajanga tsy mody an-trano lasa miaraka amina olo-kafa any na mety mamono anao mihitsy na tsy miraranao sy ny zanakanao intsony ankehitriny mety efa mbola ao tokantrano ihany izy fa de korotandava no ao olana mandava taona tsy mba misy fitiavana
tsy mba misy anko hoe fiainana milamina takan'izay tokantrano rehetra, ary indraindray ary angambany ianao mety tojo atrany amin'ny hoe mitsiriritra sy lasa maniry ny tokantranony hafa. Mety zany ny zavatra iainanao ankehitriny, mety zany ny zavatra miatra ny fiainanao am'izao fotoana zao, ary indraindray ara de arak'le fiteny malagasy hoe tokantrano tsy ahaka, fa de enao rery sisany miaritra an'izany ao. Mety mba nitaraina tany amin'ny ray aman-dreny ianao, mety nitaraina tamin'ny ray tam-po taminao ianao, mety nitaraina tamin'ny namana akaiky anao zay mba tena anatokisanao ianao, fa mety tsy nahitanao vahaolana ny fiainam-pitiavanao, mety tsy nahitanao vahaolana ny tokantranonao, mety efa ambany lokaloka ary nandady lahy teo am'le olo tianao ngambany ianao, fa tsy nirarahanao ntsony ve izy. Ry havana izay manaraka ankehitriny, hoy aminao androany, tsy olona ny tompony vahaolana lehibe, fa le Andriamanitra zay toriko aminao androany. Noho izany miantso anao araka ny teniko teny aloha hoe mitaonanao ino androany, fa tena tsy kisendrasendra na ianonao zao afatra izao, fa Andriamanitra mihitsy nanomana vahaolana lehibe tao an-danitra tao, omenanao zay mino sy matoky izao afatra hoentiko androany zao. Sa mety tsy izay ndray ny olana misy amin'ny fiainanao, fa mety tsy mandeha mihitsy ny resaka fiainanao ara-bola, tsy mety mahazo zay rehetrarehetra irinao ianao, tsy mahazo zavatra mba ilainao ianao, mety tsy fantatro hoe na mety tsy tafavoaka mihitsy amin'ny zavatra atao ianao, fa mandamoka ravarava, mety manana trosabe, ananan'olona trosabe ianao am'izao fotoana zao, verevitra ianao satria mety mampiroro anao, na mety mitady anakadro anao sy hitory anao mihitsy ny azy le olona zay manana volany aminao. Hoy aminao androany, mbola hain'Andriamanitra mamany olanao, mbola hain'Andriamanitra mamonjy anao androany, satria averiko fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra, ary tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao zany. Afaka hitona vahaolana mahagaga tsy takatry ny saina eo amin'ny fiainanao izy anio, fa mino ianao ary matoky azy. Mety anko tsy mandeha mihitsy ve ny asanao, mba manana diplôma ihany ianao, mba nianatra taky ny olona rehetra ihany ianao, nandany vola ianao, nandany fotoana ianao, tena mody alina, mifo maraina, manao zay faratampony mba ianarana, mba nanana tanjona hoe mba ho tafita ny ariana any. Vitanao tokoa ny fianaranao, lany ny rondoanao, tena lany ny fotoananao, ny kely aina ianao, ankehitriny ianao mba mitady ny valikasasarana tamin'ny fianarana ve, fa tsy tafavoaka mihitsy. Hoy aminao androany, andao iona amin'Andriamanitra, andao atoky an'Andriamanitra, andao tena hivavaka, andao ino an'Andriamanitra, fa manana vahaolana lehibe tsy takatry ny saina eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Mbola samy laza aminao mihitsy androany fa mamahay mamany olana rehetrarehetra misy amin'ny fiainanao Andriamanitra. Iverena kely le olana resaka tokantrano, mety ny zanaka nateraka mihitsy am'izao fotoana zao no mampahory anao, mampijaly anao, ny fitondrantenany, ny ditrany, indraindray angambany ianao ray aman-dreny niteraka mihitsy ny ataony tsinitsininy, ary mahatonga anao tena miteniteny foana indraindray, nefa noho aminao aza malaky miteniteny foana, fa vao mainka zany manapitrotraka ny oziny sy ny zavatra ratsy mety hitranga eo amin'ny fiainanao. Fa andao hoentinao amin'Andriamanitra le olana, satria mamaha olan'Andriamanitra, na olana inona na olana inona. Mety tsy olana anankiray ny ao amin'ny fiainanao am'izao fotoana zao, fa mety olana amin'ny karazany maro, mety olana anankiroa na telo na mihoatra an'izany mihitsy. Ary raha ianao raha angamba tezanao hoe ngamba ny hoetriko mandamaty ty, ngamba tsy ho tafavoaka mihitsy ty olako ity, fa za tena mino fa mpamaha olan'Andriamanitra, tena mpamaha olana izy. Ary ohatra am'izany lay nivakintsika teo aloha ny tantaran'ilay lehilahy atao hoe Jakoba. Ity Jakoba ity de voalaza eto fa nanana olana lehibe izy, ary zay mahatonga an'ilay tenin'Andriamanitra amin'ny Genesis 2:30 andininy 9 de milaza mihitsy manao hoe de natahotra indrindra Jakoba ka poritra de poritra. Zany hoe ny olana niatraika tamin'ny fiainan'i Jakoba, ny olana niatra tamin'ny fiainan'i Jakoba de olana efa tena hoe nitondra ororo, nampitahotra azy, ary zay mihitsy voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe poritra de poritra, taka ny olona zay misy olana ankehitriny. Natahotra izy, ary raha ohatra ka azavaiko fohifohy ny tantaran'ny olana niatraika tamin'i Jakoba de ohatra ho lehibe ambarako aminao androany hoe anankitelo be zao ange ny olana niatra tamin'ny fiainan'i Jakoba, fa tsy anankiray ady lehibe anankitelo no niatra tamin'i Jakoba tamin'izany fotoana izany. Ny olana voalohany niatraika tamin'ny fiainany
de olana tamin'ny esaoralany ambaran'ny baiboly hoe tezitra taminy ikasa ifofony ainy Jakoba mihitsy a esaoralany tamin'izany fotoana zany vokatry n'inona no ny resaka fakany Jakoba lay tsodrano ampitaka tamin'ny Isaka ray aman-dreniny. Zay ny antony natonga ny Jakoba hoe niala tao amin'ny ray aman-dreny niteraka azy izy. Ary zao voalazan'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Genesis 7:20 any 1:7 de zao ny teny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy ny amakiko azy. Genesis 7:20 ao amin'ny 1:7 mba entiko manaporofo aminao zany hoe zao ny ady natrehan'ny Jakoba, zao ny olana natrehan'ny Jakoba. Ary zao nanao folentika tamin'ny Jakoba no nitsodrano izay nataony rainy taminy. De hoy Esau anakapo, efa tombotra ny andro isaonana ankaiky de amonan'ny Jakoba rahalahako aho. Tao ampony Jakoba, tao ampony Esau azafady hoe andeha amonan'ny Jakoba izy satria efa akaiky ho faty Isaka rainy tamin'izany fotoana. Nikasa ifofony ainy Jakoba mihitsy Esau, nikasa mono azy izy ary zay olana lehibe zay no natonga ny Jakoba hoe tsy maintsy miala eto androany. Ary na i Rebeka ihany koa aza renin'ny Jakoba de niteny taminy mandehana aingana am'lefa miala eto ianao fa Esau rahalanao de mikasa mono anao ka ifofony ainao. Izany hoe tena olana miatra manaina no niatsatra amin'ny Jakoba tamin'izany fotoana izany. Ary zay no natonga tsy maintsy ny lefa miala tao amin'ny tany misy azy ary netrano tany amin'ny vahiny tany amin'le toerana anankiray nisy an'le lehilahy atao hoe Labana. Rehefa tonga tany amin'ny Labana ndray izy de ity indray ny olana faharoa traika taminy. Rehefa niasa tao amin'ny Labana izy ka nanomboka nanana fikasana hoe mba anambady. Rehefa tonga tao amin'ny lehilahy eo ary izy de zao voalazan'ny tenin'Andriamanitra indray Genesis 7:20 7:20 Genesis 7:20 ao amin'ny 7:20 de zao voalazan'ny tenin'Andriamanitra, ary Jakoba tia Andraely ka nanao hoe anompo anao 7 taona aho azahoako Andraely zanakao faravavy. De zao voalazany eny amin'ny 7:20 kanjo noho ny arivo de naka an'le zanany vavy izy ka nitondra azy hoany amin'ny Jakoba de nanambady azy Jakoba ary nomeny Labana an'le zanany vavy Zilpa kizy vaviny anompo azy. Ary nefa maraina ny andro indro fa le izy de hoy Jakoba tamin'ny Labana, ahoana izao nataonao tamiko zao? Moa tsy Rahely va no nanompoko anao ka nahoana no afotoana izao? Dia hoy Labana, tsy fanao aty amin'ny taninay ny mamoaka ny zandriny alohan'ny zokiny. Hitatsika nivadiky Labana. Resaka fanambadiana indray teto ny olana. Rehefa nanomboka mba tian'ilay vehivavy atao hoe Rahely zanaky Labana faravavy Jakoba tany an-tany-kafa onjonjondrery ny fiainana. De nifanaraka tokoa ary izy mirala mianaka hoe anompo anao 7 taona aho de omenao vadiko Rahely zanakao faravavy. Nifanaiky samy olon-dehibe. Inona ozy ianao zavatra nitranga tonga ny fotoana tapitra ny 7 taona naka ny vadiny amin'izay ary lehilahy atao hoe Jakoba. Noho ny maraina ny andro satria tamin'ny hariva nentina tao amin'ny Jakoba lay vadiny. Maraina ny andro tsy Rahely ny tao fa Lea zay vavy matoa. Nefa tsy io no tiany Jakoba fa le faravavy ny tiany. Hitanao amin'izany olana lehibe, olana maro no nitranga tamin'ny Jakoba tamin'izany fotoana. Ary ny olana fahatelo ihany koa izay nitranga tamin'ny fiainan'i Jakoba de voalaza amin'ny bokin'ny Genesis 7:7 teo amin'ny resaka karama sy ny asa fivelomana. Rehefa nifanaraka indray Jakoba sy Labana hoe momba ny amin'ny karama, momba ny amin'ny fivelomana, de nanompo tao izy nifanarahana tsara hoe niomby toy izao, niosy toy izao ny karamako, fa Andriamanitra ny vavolombelona fa tsy aka zay tsy anahy fa zay anahany no alaiko. Fa tonga ny fotoana ipehana ny karaman'i Jakoba nivadiky Labana. Tsy nentina nome Labana nefa nirafozany fa nivadika taminy. Olana ane zany tsy moramora zany fa raha ohatra ka tena miaina tsara, tena fidinianao tsara ary fotopotoronao tsara ny tantara de tsy moramora rangano ny olana. Niady zay nilalovan'i Jakoba fa tena mafy. Ireo karazana olana ireo niatra tamin'i Jakoba fa Andriamanitra avokoa no namaha zany olana izany ary niankinan'i Jakoba
isan'andro tsy nitady vahaolana tany aman'olony Jakoba, tsy niazakazaka tany aman'olony Jakoba, fa tena niankina tamin'Andriamanitra izy, niatoraka tamin'Andriamanitra izy, nivavaka tamin'Andriamanitra izy, de namonjy azy Andriamanitra ary mivata olo ny olana rehetra izay niatra tamin'ny fiainan'i Jakoba satria mahay mamaha olan'Andriamanitra. Zao ary ny teneniko amintsika tsy miova Andriamanitra, tsy miova ny heriny, tsy miova ny zavatra ataony, fa izay nataony fahiny de mbola afaka ataony amiko sy aminao any koa am'izao vaninandro misy atsika izao. Averiko tsara, tsy miova Andriamanitra, tsy miova ny heriny, tsy miova ny tanany, fa zay nataony taloha de mbola hainy atao mandraka ankehitriny amiko sy aminao. Ka de mitsodrano anao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ivaha io olanao io, ho afaky olanao io. Ka ahoana ary no tokony atao mba azahoantsika ilay vahaolana aingana avy amin'Andriamanitra? Ahoana no tokony ataontsika? Satria mpamaha olan'Andriamanitra, mahay mamaha ny olana rehetra misy fiainantsika Andriamanitra. Araka le ohatra ny teneniko teo hoe Jakoba zao anankitelo be zao ny olana nitranga tamin'ny fiainany, fa nivahan'Andriamanitra avokoa zany, hazo ny vadiny, hazo ny karamany. Ary rehefa nody tany an-tranony izay nisy an'ilay Esau le nikasa mono azy izy, de tsy famonoana nataony Esau taminy, fa nitsenainy tampitiavana ary mifamihana izy mirahalahy. Satria nahoana? Tsy avy amin'ny Jakoba izany, fa vokatry ny fiankinany tamin'Andriamanitra sy ny fianteherany fa mpamaha olan'Andriamanitra. Ka ny voalohany indrindra ary ny tokony ataontsika dia izao: tena ilaina ny mivavaka, mitondra an'ilay olana eo anatrehan'Andriamanitra. Genesis 2:3-20 de zao voalaza ny tenin'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no amakiko azy. Genesis 2:5-20 hozy ny tenin'Andriamanitra hoe: de Jakoba rery sisa nitoetra teo, ary nisy le anankiray nitolona taminy ambara mba hampazava ratsiny ny andro. Ary rehefa hita ny faty sy naresy azy izy, de notendreny ny fotopeny ka de nivika ny fotopeny Jakoba raha mbola nitolona taminy izy. Ary hoy izy: avelao andeha fa efa mazava ratsy ny andro. Fa hoy kosa Jakoba: tsy avelako andeha ianao raha tsy tahinao aho. Zany hoe tsy namela moramora tamin'izao Jakoba fa araka voalazan'ny Baiboly tena nitolona, nivavaka manomboka tamin'ny alina mba hampazava ratsiny ny andro, tena nitolona nivavaka ary nitady vahaolana sy fitahiana tany amin'Andriamanitra izy. Ka hoy aminao androany hoe tena ilaina ny mivavaka. Tena misy mantsy hoe misy karazany maro ivavaka io, misy fomba maro entina mampiasa ny vavaka io. Fomba fanampiasa ny vavaka ohatra zao de hoe mba hahafahantsika mitady vahaolana avy amin'Andriamanitra. Misy mivavaka hoe ahafahana mifandray amin'Andriamanitra, misy mivavaka atao hoe ahafahana manolo tena ho an'Andriamanitra, misy mivavaka ahafahana manambara fiderana. Maro amin'ny karazany be dia be mivavaka fa tsy anankiray akory ahafahana mampiasa azy. De anisan'izany zao le nataony Jakoba hoe mba nitady fitahiana, nitady vahaolana tamin'Andriamanitra. Ka hoy aminao androany, aza variana mikombava fotsiny, aza variana mipetrapetraka fotsiny, fa andao hivavaka, andao tena hivavaka, sahiny mivavaka amin'Andriamanitra. Tahaka ny anao mitady vahaolana seroa miteny aman'olona, andao hiteny amin'Andriamanitra androany tahaka ny nataony Jakoba. Tsy nanana olona nianterany Jakoba, tsy nanana olona niazakazahany Jakoba, fa tao amin'Andriamanitra niazakazaka de mivahan'Andriamanitra ny olana. De zany koa zasy anao androany ho vahan'Andriamanitra io olana io. Faharoa, ny tokony ataontsika ihany koa manoloana an'ilay olantsika mba hatsapahantsika ilay vahaolana lehibe avy amin'Andriamanitra de izao: mila manana finoana n'Andriamanitra. Averiko tsara, mila manana ilay finoana avy amin'Andriamanitra. Hozy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Hebreo 2:7-20, Hebreo 2:7-20. Zao mivaky le teny ao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: finoana ny tanan'ny ranomasina mena tony nandihy tany maina izay mba nandramany Egyptianina ka de niletika izy. Averiko tsara, finoana no ny tanan'ny ranomasina mena tony nandihy tany maina izay mba nandramany Egyptianina ka de nitelina izy. Zany hoe teto zao de voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe voately ny ranomasina mena ny Egyptianina. Fa ny zanak'Israely rehefa nahita ny olana lehibe, satria toy zao fandehan'ny tantara, rehefa niala tao Egypta ny zanak'Israely, nalefa ny Farao, de rehefa tonga teny an-dalana tany de nanomboka nanenjika indray Farao niaraka tamin'ny fitaovam-piadiana sy ny soavaly maro sy ny kalesy. Ao aoriana misy Egyptianina maro be manenjika,
eo aloha misy ranomasina mena ngeza be tsy afaka ho diavina fotsiny am'izao ary zay no natonga ny zanak'Israely nitaraina tamin'Andriamanitra. Eny na i Mosesy mpitarika ary nitaraina tamin'Andriamanitra mitsy. Andriamanitra hoana ny atao ao aoriana ny fahavalo tamin'ny manenjika miaraka amin'ny fahatezerana. Eo aloha ranomasina mena zay tsy afaka ho diavina fotsiny am'izao. Fa voalaza ny tenin'Andriamanitra eto hoe izany olana lehibe niatra tamin'ny Israely zany de ozy ny baiboly hoe finoana no nitanany ranomasina mena. Jerevantsika nge samy nandeha tamin'ny ranomasina mena na zanak'Israely na ny Egyptianina fa ny manam-pinoana de izao nahazo vahaolana. Fa ny tsy manam-pinoana nately ny ranomasina tao, voately ny ranomasina tao ny Egyptianina satria nahoana tsy mandeha fahasahiana fotsiny am'izao na herin-tsaina fa nandeha tamin'ny finoana Mosesy mpitarika sy ny zanak'Israely de nivaza zany olana lehibe zany. Ry havanao tantaraina nge ka moramora fa raha teo amin'izany de hoe ohatrany hoe mandroso misy fahafatesana, hienitra misy fahafatesana, mandroso misy olana, aoriana misy olana, fa isaorana an'Andriamanitra fa mahay mamaha olana io Andriamanitra io. Ka noho n'ilay finoana fa tsy hoe fahaizan'ny Mosesy na fahaizan'ny zanak'Israely fa ilay finoana tao amin'izy ireo de ambaran'ny baiboly fa tonga tany maina teo amin'ny lohan'ny ranomasina mena ka nandia tany maina izy, tafita izy amin'ny anaran'i Jesosy ho tafita amin'ny olana io anenao. Ovan'Andriamanitra ne olanao io ary amonjanao tokoa Andriamanitra. Fahatelo amaraparanako azy de izao. Misy karazana olana indray efa mety nampiasa finoana ianao, mety efa nampiasa vavaka ianao fa indraindray ohatrany eo aniny ao afinjenao karazana fitaom-pivavahana rehetra hanetsehana finoana. Manao vavaka tena hoe mba hanetsehana finoana ny olona sasany fa magaga de ity izy no manontany aty amin'ny mpanompon'Andriamanitra hoe fa ahoana pasteura ohatrany efa mivavaka ihany aho fo amiray maraina, mivavaka amin'ny roa maraina, mivavaka adiny firy amin'ny isan'andro isan'andro, mamonjy fotoam-bavaka isan-davanandro, alahady tontolo, asabotsy tontolo, atao daholo ty. Ry havana na de Andriamanitra ahoana raha ve de tsy hamonjy antsika? Fa misy antony anankiray lehibe koa ao de ity. Misy karazana olana indray tsy tena hoe ahoana re zany azavako azy avy amina ozina mihitsy izay mazava ho azy fa tsy maintsy tapahana izany ozina izany izay vao azotsika le vahaolana avy any Andriamanitra. Zany hoe tsy tonga zany de va fotsiny le olana efa mba mivavaka ianao, efa nampetsika finoana ianao fa maninona izy mbola tsy mivahy mety indraindray misy olona miteny hoe fizan-toetra angamba ty paster, amatona kosa fe izan-toetra tompoko, amatona avy Andriamanitra dia izan-toetra anao hoe 5 taona 1 taona fa le izy efa amatonany mariny tao aminao satria le ozina mihitsy zay tsy fantatrao ny tokony ataonao de nanao ny asa ratsiny nampahory anao le ozina. Ka hoy aminao zany hoe ny vahaolana lehibe indrindra zany amin'ity fahatelo ity de zao ny fanapahana le ozina. Mety hoe tsy mahavany tokantrano, mandava fiainam-pitiavana foana, mety hoe tsy mahavany nasy na mampahantra foana. Efa misy vola aminao de na misy olana na misy aretina de lany indray le vola efa nangononao hividanana tômôbila, hividanana tany, anaovana trano de tsy maintsy tsy mety tanteraka mihitsy le fanaovana trano, tsy mety tanteraka mihitsy le fividianana fiara, tsy mety tanteraka ny zavatra lehibe mba tianao atao satria misy olana lehibe mitranga teo amin'ny fiainanao. Fijoravolombelona farany amaranako azo afatra zao de ity. Ray andro ahako niona tamina olona anankiray voaingy anankely izy ty, niona tamiko le madama, ny vadiny koa fa niona tamiko sampino reo ary sampino efa mba elaela tao amin'ny tompo, tena mijoro tsara, manana finoana, mivavaka tsara, manana laikitra ao am-piangonana. De izy reo tam'izany fotoana zany niteny tamiko hoe pastera mahagaga aho fa zay mivady nge ho tena manana olana foana, korotana foana, miady lava ao an-trano, isan-kerinandro tsy maintsy misy fotoana iadivana foana. De zao pastera zay efa nampianatra ianao moa le ozina, de zao izy ndray aman-drenay tokoa rava tokantrano, ny piraita-po zokony lerana bavy rehetrarehetra rava tokantrano niteraka daholo de rava ny tokantrano, vita soratra, vita mariazy ny sasany, sasany ara teny efa mba mivavaka fa de rava daholo ny tokantrano. De ity rana bavy ty ihany koa efa nanambady indray mandeha de niteraka. De rehefa niteraka izy de rava ny tokantrano de nanambady an'ity lehilahy anankiray ity indray de rehefa tonga ny fotoana taty aoriana mikorotandava ny tokantrano izy roa, tsy mampino ny mpino, tsy mampivavaka mpivavaka, tsy mampifankaty mpifankaty mantsy ny ozina fa de mampikorotana foana. Tao aorianan'izay niona tamiko zay de ndatara le ozina mihitsy ho io mampahory anareo io, ka raha tsy tapaka io de tsy va mihitsy le olana. Ka zay no teneniko aminao hoe tsy maintsy miroso ny fanapahana le ozina izany mba tsapatsika le vahaolana. Andao tsika hivavaka ary de mitona anao androany. Io numéro téléphone io afahako miona aminao 034 13 707 59 032 04
632 fitombavaka ataonay am'ire fiandrona kely isaky ny talata sy alakamisy am'ray ora sasany a tolakandro fa ny alahady kosa de misy fidirana amin'ny 4 amin'ny 7 ora amin'ny 7 ora amin'ny 12 ora ary am'ray ora sasany a tolakandro miantso anao zay tongava fa misy vahaolana nomanin' Jesosy anao any ary mbola tsy tara ianao tongava ianao fa tianao ny tompo ivavaka sika tompoko am'izao fotoana zao a amarantsika fotoana sady ivavaka ao anao a raha io misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy eny amin'ny afatra vanany ny olona rehetra zay nandre ty fandarana ity ary ho tahin'Andriamanitra ane ny fiainany amonjy azy tokoa ne Andriamanitra ary tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy fitahina fahasoavana fandresena vahaolana lehibe tahaka ny nataon'Andriamanitra tamin'i Jakoba ane no azon'izao olona nandre ity afatra ity amin'ny anaran'i Jesosy amen. Tahin'Andriamanitra tompoko. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarana iarana fiangonana Refi, Androndrakely. Raso indrindra.